efa misokatra ny kermesse des forces armées eto Mahajanga nanomboka ny alakamisy 12 jona eto amin'ny tokotany malalaka ambadiky ny EPP Barday Ampasika Mahajanga be no ahitana izany. Efa miditra ao anatin'ny fankalazana ny feti-pirenena moa isaka eto Mahajanga. Androany sokafana fomba ofisialy ity kermesse ny filohalondahy ity. Maro ny zavatra hita atao amin'ity kermesse ity, tsy vitany hoe tantara ny filohalondahy ihany fa maro ireo hetsika maro samihafa fa izay hita ato maro filala maro samihafa moany zany antsika ihany koa izay manomboka androany. Efa miditra ao anatin'ny fankalazana fety moa isika araka ny tempo teo ity ny kermesse misokatra androany fa eo ihany koa ireo hetsika maro samihafa ara-panatanjahantena efa mandeha ny tany avokoa ara-kolotsaina maro samihafa mbola handeha koa atsoatsy mbola manentana antsika rehetrarehetra vahoaka tsy ankanavaka eto Mahajanga mba hankalaza an'izany feti-pirenena zany ao anatin'ny fifankatiavana ao anatin'ny fitoniana ary ihany koa hananatra avo ny voninahitry ny Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Trano eva maro isan-karazany no hita ato amin'ity kermesse ity miaraka amin'ireo kilalao maro samihafa misy ho an'ny ankizy sy ho an'ny olon-dehibe izany. Ny kermesse des forces armées eto Mahajanga 750 ny isan'ireo trano eva misy ao anatiny. Sokatra izy ity efa vonona daholo ny stade rehetrarehetra sy ny kilalao maro isan-karazany. Indrindra le mampiavaka azy isaka ny kermesse ohatran'izao dia misy ny podium izay voalohany ampifalifaliana ny ankizy satria ao anatin'ny volana ankizy ny fanatanterana ny kermesse forces armées. Misy loka maro avy aminay mpikarakara sy avy amin'ireo mpanonanay ohatran'izay misy ny akitsapaka, misy ny galgoty, misy ny galgoty, misy ny standy Tour de Madagasikara, misy ny course PMI. Zay filazandreo anazy ao dia kilalao etantsika ny pédinali, manège, ny toboggan, maro be zany izy ato efa miandry antsika rehetra vahoaka ho tonga. Amafisoko eto ny sécurité dia nanome toko zato isan-dato ny forces armées, ny gendarme sy ny miaramila ary zahay koa amin'ny sécurité civile ho anay mpikarakara dia hiambina ny moto. Natomboka tamin'ny alalan'ny diabe namakivaky ny tanàna ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny kermesse des forces armées notary ny tafika malagasy sy ny gendarmerie pirenena narahin'ireo vadiny gendarmerie pirenena sy ny vadiny miaramila eto Mahajanga ary ny fikambanana diabe niainga avy teny amin'ny jardin kela. Miafara amin'ny 9 jona izao ny kermesse des forces armées eto Mahajanga.